Laoko toliage nahazo fankahirezana avy amin'ny filomarika ravalomanana. Etiky ny mpanjifa malagasy teo Analakely tsy namenatra ny rajoelina ny nandrahoana ratafika ireo vahoaka madinika. Fanajana ny zon'olombelona mbola tsy hita taratra eto Madagasikara. Dia mbola falitafahoana aminao hatrany ny tenako ato anatin'ity fotoanany fampalalamba Vaovao MBS amin'izao takarivany zoma fafolo ny volana Desambra ny taona 2024 izao ka mpanolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka izany dia tao amin'ny commune Ankiriloko indray ny hotsidian'ny filomarika ravalomanana ho an'ny andro antany toliary tany. Tsy tanatrano moa ny vahoaka fa resy lahatra amin'ny fodikevitra hoentin'ny filomarika ravalomanana ary maro hatrany ny vahoaka ny tonga niresaka taminy sy ny ara-paly taminy nandritra izany. Mbola any atoerana mitatitra amintsika ny andindiny izay Yasina Andriamalala sy Tokra Marla. Nahazo fampahirezana manokana avy amin'ny filomarika ravalomanana ny vahoaka sy ny mponina ao Ankiriloko toliara faharoa androany. Ny antsena toy ny ondrehetra ny atondian'ny filomarika ravalomanana atao Ankiriloko 0.70 km miala ny vohitra toliara voalohany dia akory nefa ny afalindreo mponina nahita sy ny aradi ny filomarika ravalomanana. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ireto vahoaka marobe ireto fa tena angataka mihitsy tamin'ny filomarika ravalomanana ny mba hiteny. Tanay fa vavaka mafitsika mba ho avy ny olana. Tsy zay. Vavaka mafitsika mba ho avy ny olana satria Andriamanitra mamela elo vao mamindra fo ho an'izay manety tena. Ary aza velogny resin'ny fahavalo resin'ny fakapanahy isika. Tahoaka tena hijoro tamin'ny farany. Dia anjaranareo ny malala tsara ny tokony atao amin'izany. Hoy aminareo hoe tsy misy zavatra tsy vitan'ny herin'Andriamanitra. Mahavita zava-mahagaga ny fanahy masina. Dia mivavaka mafy isika ato ity toeran'ny masokoro ity. Mba ho avy ny olana. Dia ho avy ny olana fa aza matahotra ianareo. Nisy tamin'ireo zanak'ity commune Ankiriloko ity kosa nandray fitenenana. Ohatra amin'izany, ity manamboninahitra efa misotro ronono ity izay nampatsiahany zava-misy tamin'ny fitondran'ny filomarika ravalomanana. Ravalomana zao ane ka nangalaky ny présidence tao avao zay avao raha hainy. Fa ny nanenjika ahy tatoy tsy président Ravalomana zao. Misy général Masikoro ao, misy colonel Masikoro ao nanenjika ahy. Aia haiza Ravalomana zao ahy. Ka lafa niavy e. Zao koa uya tamin'ny fitondrako hoe zao ny raha nahazo anareo
hifampitolotana lay tsika hifandray manaiky aho amin'izay satria matoy izy miteny manaon'izay hoe manaiky manaon'izay zaho de mino tsa raha sitrapony io i manaiky io fa irak'Andriamanitra olombelo iaby samby irak'Andriamanitra io fa velomiko hilahy io ino i raha hilany amiko fe irakin-Dragnahary io hoe mifanantona nareo hitondranareo toy tany toy. Naneo ny etaetany sy ny alahelo kosa ireo renim-pianakaviana no sady mpampianatra atoan'ity renim-pianakaviana iray ity. Lafa avy ny fianarana zareo tsy afaky mianatsy lafa tsy eo tegna hiamby azy manjeky halatsy maso zao eto ka mangataka anao hilatsake magnaraka an'izay andremeko filoha vatako zao metra framy tamin'ny andronao mitsinjiny metra framy jusque naniky zao metra framy aho 8 vola tsy nahazo karama lafa hoe ho tsinjoviny be antitsy efatsy avao nalamiky liloaky ka mangeta heta ulahy milatsahanao andremeko filoha fa karakaranay 8 vola tsy mihinana gaby karama mosiby avao jusque nany zao. Raha iny namakivaky ny lalam-pirenena fahasivy iverina ho antolo ara voalohany iny indray kosa ny fiarantondra ny filomarika Ravalomanana dia nosakaran'ireo mponina manamorona lalam-pirenena fahasivy ireto ka raikitra indray ny dinidinika ny mpianakavy satria mahita ary maheno fa tena kerena reo aty tena sary de vavaka mafy amin'Andriamanitra tsika vavaka mafy amin'Andriamanitra tsika mbo ho avy ny orona ho avy io fa da matahotra nareo mbo avy io zay le hoe minofotsiny ihany za matahotra tena faly aho tonga ty aminareo indray efa teto tsika teto am'ty amban'ty kely ty tsika ka de hoy aminareo hoe mandalo eto zay de tsy sa mandalo fotsiny fa tsy maintsy mijanona efa nitoananareo teto zay de mijanona de mijanona zay ary tsy voy zao zay nijanona teto fa nijanona teto zay tamin'ny fotoana le fandripahalemana tsy misy ny olona fa kere ary vokatry ny kere mahatonga ny tsy fandripahalemana satria tsisy hoanina tsy maintsy atao aloha zay hitana sakafo hoanina maika tsy maintsy atao aloha zay amezana masomboly zava-dehibe zany mba ahafahana mitsinjony ho avy ka de hoy aminareo tsy janona ely zay fa zay fotsiny aloha la ho avy ndray zay manaraka nagaga tamin'ity dian'ny filomarika Ravalomanana atao ankiloka ity dia hita sy tsapa fa tena mbola mambahoaka ara-bakteny ny filomarika Ravalomanana eo anatrehany vahoaka malagasy fa tsy mipony ny toliara irery fotsiny ihany eny na dia anakebakeba tany aza dia tsy misy izay tsy malala izany filomarika Ravalomanana izany. Fa tamin'ny didian'ny filomarika Ravalomanana ity ihany koa moa tao kiloka dia tazana indray ny zambary ny odiody sy nasakana ny filo Ravalomanana iresaka amin'ny vahoaka nefa izany asin'Andria Malala sy toky raha maro lahatra any. Tsy nasakana ny olona iresaka amin'ny filomarika Ravalomanana ireo zandary tao ankiloka androany baiko ny anay hoy reto zandary ireto kanefa noho ny amaroan'ny olona naniry ny iresaka tamin'ny filomarika Ravalomanana dia tsy nisy afa-tsy ny fitandrona filaminana sisa no nataony ireto zandary ireto voandalana iazo anankiloka matsy ny filomarika Ravalomanana dia efa nosakanana indray ny fiarantondra an'ity filoham-pirenena teo aloha ity no sady lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara ary ny zany ireo zandary no fatarina avokoa ireo olona tao anatin'ny fiarantondra azy ary namelarana ersa mihitsy ny arabe tamin'ity fotoana ity rehefa nanaiky nosavaina toy ny olon-drehetra na dia manana sata manokana mifehy azy aza ny filomarika Ravalomanana dia toy ny dia avy eo iantsena toy ny olon-drehetra ny atondian'ny filomarika Ravalomanana kanefa dia hitany odiody nanaraty azy ireo indray ny zandary tsy nanana eritreritra ny amory vahoaka moa ny atondian'ny filomarika Ravalomanana tao ankiloka fa noho ny amaroan'ny olona sy ny fangatahan'ny olona dia nakahery ireo mponina ny filomarika Ravalomanana ka nandritra ny fotoana io indrindra no nilazany ireo zandary fa baiko ny azy ireo izy ary le name baiko ny hita aloha tamin'ity androany ity dia nitandro ny filaminana ireo zandary no ny farany na dia nahazo baiko ny tsy hamelan'ny filomarika Ravalomanana iresaka amin'ny vahoaka aza
noho ny fahaizan'ny folomarika ravalamanana mitarika na ny leadership dia izay nitandro filaminana izay sisa no azo nataon'ireo sandary ireo. Ivierneto Antananarivo kosa isika atao anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity satria vaovao anisan'ny songadina ho an'ny androany makasika indrindra ny hetsika nokarakarain'ny mpiaron'izon'ny mpanjifa satria dia tsy niemotra aloha izany ny teo anivon'ny mpiaron'izon'ny mpanjifa ho an'ny androany fa dia ny roso tamin'ny diabe ampilaminana tsapanefa nandritra izany fa manomboka tonga saina amin'ny fitantanana tsy mahomby ataon'izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy. Charmano Menjana Asy Manora Andre Malala. Fitondrana rajoely, fitondrana jadona, fitondrana diatena. Naseho indray izany androany, nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'izony olombelona sy ny diabe nataon'ny vahoaka mpanjifa tetsy Analakely androany. Rakotra mpitandro filaminana Voamaraina Analakely. Na izany aza, nisy ireo nanohy ny asa fanaony mahazatra. Toerana roa no tena nasiana mpitandro ny filaminana, dia ny teo amin'ny vavahady ny parka botanika sy ny teo amin'ny kianja ny 12 Mey. Tsy nahasakana ny olona nanomboka ny vorotsikelikely izany, tokony tamin'ny folora sasany teo. Avetrany, tonga masika ny mpitandro ny filaminana, nandrava ireo vahoaka ireo. Tsy azo enkena intsony izao zava-misy izao, hoy ireo tonga teny an-toerana. Fananana iary ny vahoaka sy ny fananana nampisina mpitandro filaminana. Any aminay zao zay fotana tena jivany aminay nanomboka tamin'ny fakimaly tapaka foana na mivalo alina vao miverina. Androany maraina tamin'ny 10 maraina ny tapaka hatramin'izao mbola tsy miverina. Ny rano amin'izany mihinana rano maloto zay. Otra mieritseritra tsy manana ray aman-dreny, otra tsy manana fanjakana zay, otra tsy manana mpitondro zay ny fahantrana mahazo anay amin'izao. Taloha zany 80% ny vahoaka malagasy tantsaha fa tsy zay tsony amin'izao. Fa ny 90 ny vahoaka malagasy, 90% ny vahoaka malagasy dia 4000 mahantra mivarotena. Ny manjaka amin'izao ny karana sy ny sinoa, ny gasy raha vao maneho hevitra kelikely miparitaha sambory. Minitra vitsy taorian'izay dia nigadona teny ankianja ny mpitarika ny hetsika. Orakoraka no nandraisany ireo vahoaka izay vonina hijoro manoloana ny olana mahazo azy ka nandao ny tokantrano sy ny asany ho an'ny reto mpitaritolona ireto. Tolona ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izao atao izao, hoy ny fanazavana. Zo tsika vahoaka malagasy tsy vaky volo tonga eto izahay satria fotoana amin'ny famomezana na dia misy aro averiko ihany ny fampitahorana zay natao taminay miaraka aminareo mpanjifa zay hatramin'ny farany. Taorian'izay dia nroso tamin'ny fifampiresana tamin'ny mpitandro filaminana ireo mpitaritolona mba hahafahana iditra ny kianja saingy nandahatra amin'ny farany. Ireto nahazo baiko voatery nakasisiny ireto vahoaka nampiseho tsy fahafaliny amin'izao fitondrana rajoelina izao. Tena tsy ekena mihitsy ianao satria zato andro efa vita. Nefa zato andro vitanao tsy mbola zao fandeha ny filoham-pirenena ny teny 3 andro menay hatramin'izao tsy mbola izy mihitsy. Satria tena tsy mety aminay mihitsy zao zavatra zao satria tena hitanay mijaly zay vahoaka majinika nampivarotra nampiasakanjakana na inona. Rehefa avy naneho ny heviny teto amin'ity toerana ity ireto vahoaka dia niroso tamin'ny diabe ampilaminana namakivaky any Analakely ny azo nandohana Analakely ary tonga teny Ambojatovo. Efa niantrana teto ihany koa ny apôstôly tsaratsara sy ny ekipany nambarany fa voafitaka tanteraka izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy. Dia nampianay tokoa tafapetraka tonga amin'izao toerana zao, tonga amin'izao plasy zao. Nefa zareo ange ny manjoanay vahoaka ankehitriny aiza ny fanampiananay fa mitaky an'izay zahay fa nona mijaly ny vahoaka anareo ka tonga tsy androba, tonga tsy hanao teny ratsy fa hanao teny tsara amin'ny fihavanana. Mitondra kiririo ka mipaiky lakolosy mitsoka ny amboara. Nanaraka teo an-trano moa ireto mpitandro filaminana izay nahazo baiko ary nandrahona ireo mpitarika andravany hetsika. Marina fa tsy nahazo alalantsika raha niditra teo amin'ny 13 Mey. Kanefa atsika no mifangatanareo ndao eo amin'ny 13 Mey ihany fa tsy mila toeran-kafa. Rehefa tonga teny tsika kosa iarana lala hoe ny fanaja tamin'ny mpitandro filaminana sika teny nanaja andro zareo tsika. Marina moa fa nahy anareo menimene nisy seka samborona teo eta dia maneho fisaorana atsika vahoaka malagasy tsy vaky volo na le toy teto Antananarivo na ny amin'ny faritra rehetra zay manketeta nanao hetsika tany
dia misaotra anareo ny rahina tamin'ny ampiarony zompanjifa. Ny zavatra tsapana indrindra ity fotoana ity dia fitondrana marefo ny fitondrana Andry Rajoelina ary matahotra mafy ny siny fanokana mpanjakana noho ny tsy fahaizany mitantana, etsika ampilaminana ny mpivarotra noho ny asany, tsy nisy fandrobana 5 minitra dia natao andromaso tanteraka ny mpitarika ny tolona hatramin'ny andraisan'ny fiara fitateram-bahoaka. Fitondrana jadona no misy eto ankehitriny. Izady koa tsy mitaraina manoloana ny fidangana ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Ny asa tsy misy ny fiainana nefa dia tsy mitsaha miakatra isan'andro. Tsy ny eto Antananarivo ihany izany fa anisan'ny misedra olana ihany koa amin'izao fotoana izao ny mponina any Mahajangany. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Vola kakafitra omaly tsy niova ny fiainana malagasy ary toy ny raha tsy be verolona ka miandro zay gadonany izay ratsoriny ny fiainan'ny mponina eto Mahajanga amin'izao fotoana izao io amin'ny setriny vidim-piainana izay miamakabidy tanteraka. Ity rem-pianakaviana ity ohatra dia mitaraina mafy mihitsy raha sindra nandeha letsena izy. Raha 8 arivo no vola nentin'ny bazary tany aloha, zao dia tafakatra hatrany amin'ny 75,000 francs mihitsy zany amin'izao fotoana izao. Tsy mieritreritra intsony na misy vitamine ny sakafo hohanina na tsy, fa ny zavatra atao aloha dia ny voky aloha ny zava-dehibe indrindra. Sarotra amin'ny fiainana, tsy misy azo atao, ny tsena moa dia efa tsy mandeha intsony. Le vidim-piainana amin'izao zany tena miakatra be daholo ny zavatra rehetrarehetra, tena tsy zakan'le vahoaka malagasy intsony. Ohatranay zao taloha dépensanay raha 40,000 zao miakatra efa 75 raha mbola tsy mihinana hena raha amin'izany fa felika no hanina ka mba miantso an'le fitondram-panjakana zany mba hijeraka an'le vidim-piainana fa tena tsy zaka mihitsy izy. Dia tena mitombo isan'andro mihitsy aloha efa tsy zaka mifefay mividsony. Mahakasika ny atody manokana 900 ariary ka hatramin'ny 700 ariary amin'izao fotoana izao vidin'ny atody manontany fotsiny dia lasa. Olana iray lehibe tsy fampiny ny vola am-pelatanan'olona ankehitriny ary mitraika na anatin'ny volany loatra ray avy dia tsy misy mbola hatraty amin'ny mpivarotana mihitsy azy. Mangataka ny fanjakana mba hijery akaiky ny zava-misy ankehitriny izy ireo fa tsy mijery fotsiny ny fahorian'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny mpitondra eto Mahajanga raha teo dia mizesta amin'ny 4x4 fotsiny na anatin'ny vitre fumée fa tsy mijery mihitsy ny soasalim-bahoaka. Hoy teramatory ity dia miandry izahay ho an'ireo mpitondra vaovao mba hijery ny oavin'ny vahoaka malagasy indrindra fa ity fisondro vidim-piainana ity. Fa raha mpitondra amin'izao fotoana izao dia tsy tavandrana mihitsy hijery nyzany vahaolana ho an'ny fisondro vidim-piainana izany. Mihamanitra amin'ny vahoaka ary tokony jerevana akaiky ny makasika n'izy ireo. Androany fa 10 ny volana Desambra no ankalazaina ny andro maneran-tany amin'ny fanajana ny zon'olombelona. Nisy ny valan-dresaka nataon'ny firaisamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona androany tetsy amin'ny hotely Tsangatsanga Onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Rakotomalala. Mbola tsy voaja ny zon'olombelona eto Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao no jerena, hoy avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena androany. Mariky ny fahantrana tsy fanajana ny zon'olombelona, tsy mahagaga arak'izany raha mbola manitra toy izao ny Madagasikara satria tsy tantaratra loatra eto amintsika ny fanajana izay zon'olombelona izay. Misy eo amin'ny endrika maro lafiny tsy fanajana ny zon'olombelona, anisan'izany ny fanaovana erisetra na amin'ny endrin'inona na amin'ny endrin'inona. Eo amin'ny koa ny tsy fanajana ny zo ara-ekonomika izay mifototra bebe kokoa amin'ny resaka karama sy ny fidiram-bola samihafa. Lalàna iraisam-pirenena efa neken'ny Madagasikara ny lalàna mifehy ny fanajana ny zon'olombelona ka tokony ampiarina sy arahana izany. Tsy misy raha mbola misy ny fahantrana dia dikan'izay tsy misy fanajana ny zon'olombelona. Fa ny mahatonga ny fahantrana voalohany indrindra aloha dia noho ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Rehefa miteny hoe zon'olombelona tsy voatery hoe ren'le anisan'ireny le von'olona herisetra sy ny rehetrarehetra reny fa ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona indrindraindrindra ny fanajana ny lalàna satria efa nisy engagement nekena zany tamin'ny 2005 firenena mikambana no nerana tamin'ny firenena mikambana hoe ny zon'olombelona ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana no fototry ny tany tandalana hoe misy ny lalàna iraisam-pirenena nankatoavy ny Madagasikara fa tsy hoe ny filoha no mpisolo tena ny
Madagasikara. Donc na iza zany filoha tonga eo dia tokony hanaja an'ireo sehatra iraisam-pirenena sy ny lalàna iraisam-pirenena rehetrarehetra ireo. Tsy tokony hovariana amin'ny resaka politika fotsiny ny mpitondra satria andraikitr'izy ireo ny fampanajana ny zon'olombelona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Aza variana amin'ny politika ry mpitondra mba hiangaviana zany aza dia variana loatra amin'ny politika fa jerevo io zo ara-économique social ary culturel ny olombelona rehetra io satria na tiana na tsy tiana io aloha ny fototra io ny tena fototra ny olona mila mihinana sakafo ny olona mila manana fitsaboana ara-dalàna ary tsy izay firaisamonim-pirenena no manana didy voalohany amin'izany fa ny fanjakana. Fanoneneviny mahakasika ny fanakana ny préfecture ny hetsiky ny mpiaro ny zon'mpanjifa ihany koa ny avy eo anivony firaisamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona androany. Zon'olom-pirenena tsirairay ny maneho hevitra indrindra fa amin'izao fidangana ny vidim-pianana izao. Dia ny mampalahelo eto amintsika izany dia fanehoan-kevitra izay tena mbola maivana dia maivana ny fahazahona maneho hevitra eto amintsika. Rehefa mba ao anatin'ny lalàna tokoa dia mba aleo ilay olona ny hevitra. Ny fanehoana hevitra ny tsy hoe fahavalo na hoe olona hanonga-panjakana tsy izany le izy fa ny société civile raha manao hevitra tsy mpanohana ny mpanohy fa zany hoe société civile zany tsy antoko politika koa fa maneho hevitra hoe efa tsy zakan'ny olona toy ny mividy sakafo amin'izao fotoana dia matoko président aleo zay ilahatra ny eo aminao fa tsy mety aminay intsony le izy tsy masina daholo akory olona fitondrana. Na hitsy ny avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena raha nilaza fa tsy izay rehetra maneho ny hevitra an-dalambe akory dia mpanohitra avokoa fa noho ny fahasahiranana lalina manjo ny vahoaka no mahatonga azy ireo maneho ny heviny izay zon'ny feno manao izany. Tsy mbola andravina ihany koa ary tsy mbola nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika indrindra ny ady tany eo amin'ny mpivarotra eny Anosiala sy ny Bentanana raha androany no tokony hivoaka mantsy ny didim-pitsarana dia mbola nahemotra hatrany. Sary sy rindran-tsara ny tahiry ny aina. Ny 2020 ny volana novambra teo niakatra fitsarana ny raharaha ady tany mampifanolana ny Bentanana sy ny mpivarotra amin'ny tsena Anosiala. Raha tsy ahivina ka sain'ny Bentanana esoriny eo amin'ny tsena ny mpivarotra manodidina 500. Nanohitra ny fanalana azy ireo ny mpivarotra ka nampiakariny Bentanana ety anivon'ny fitsarana ny raharaha. Ny fahavalo ny volana Desambra teo ny tokony nivoaka ny didim-pitsarana saingy nahemotra tamin'ity androany ity. Raha efa tonga tetỳ amin'ny fitsarana ny mpivarotra androany maraina tamin'ny 9 ora no tokony voan'ny didy dia nahemotra tamin'ny 10 ora maraina indray. Saingy dia mbola nahemotra ao amin'ny 20 ny volana Desambra indray ny valiny didim-pitsarana. Manantena amin'ny fahitsiany fitsarana hatrany anefa ny mpivarotra. Mino aho fa hitsara araky ny tokony ho izy ny fitsarana malagasy ary hitsara araky ny rariny sy ny hitsiny ary mananteny izay ny fitsarana tokoa mba amoaka ny rariny mahakasika izao raharaha izao. Hatramin'ny akarany raharaha teny anivon'ny fitsarana tsy mbola nisy ny fifanantonana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Moa tahaka ny raharaha rehetrarehetra ihany ny fifandraisan'ny mponina eo amin'ny commune aloha mariko manokana fa izay tsy manana olana amin'ny Bentanana fa ny Bentanana angamba mety manana olana amin'ireo mpivarotra ireo zany. Aminay tompoko dia ajainay foana ny Bentanana amin'ny maharay aman-dreny azy sy amin'ny mampitantana ny commune azy ary izay tsy mametraka olana mihitsy ary manentana koa ny vahoaka sy ny mponina eny Anosiala mba ho tony. Andrasany indray araka izany izay hotohiny ity raharaha ity raha hivoaka amin'ny 20 ny volana Desambra izao indray na tsy ny didim-pitsarana mikasika ity ady tany eny Anosiala ity. Notokanana androany ivitoeram-pikarohana mahakasika ny vaksiny eny amin'ny université Antananarivo vaksiny miaro amin'ny bilharziose sy ny typhoïde no vokarina amin'ity ivitoerana ity. Onjalalaina Ranaivomanana sy tahiry ny aina. Ny 7 isanjaton'ny malagasy no any ambanivohitra no voa amin'ny bilharziose ary tsy mbola misy vaksiny miaro amin'ity aretina ity aloha eto amintsika amin'izao fotoan'izao. Antony ananganana ny ivitoeram-pikarohana momba ny vaksiny eny amin'ny université Antananarivo. Finavinaina ao amin'ny heritaona no hamokatra vaksiny voalohany ity ivitoeram-pikarohana ity. Mbola andrany na ese klinika fotsiny ihany aloha no atao anefa amin'ny vaksiny miaro amin'ny bilharziose ho vokarina. Mahatonga ny fianan'ny fahafahana miasa sy ny famokarana ny fitondrana ny aretina bilharziose. Araka izany dia sokajiana ho aretina mampahantra ity aretina iray ity.
mihoatra ny 700 ny voaka malagasy any ambany vohitra mitondra ny bilazos misy ary tafakatra 100 mitondra ny bilazos sainga aretina mikiky moramora miena zany fahafahana mieritreritra miena zany fahafahana mitadidy miena zany fahafahana miasa mahantra zany ny olona no zany edivatsika io bilazos zany tsy mbola misy vaksiny ko ny besimaro eto ambony tany zay ny mahatonga azy hoe miditra ao anatin'ny essai clinique zany tsika mikasika ny bilazos ankoatran'ny bilazos dia aretina tena mpahazonjaza eto amintsika ihany koa ny tifoida efa mihoatra ny fenitra iraisam-pirenena nisy an'ireo zaza marary ny tifoida eto Madagasikara manodidina 700 ny zaza marary ny ity aretina ity raha tsy mihoatra ny 100 ny fenitra iraisam-pirenena ny fanaovana vaksiny ny zaza no vahaolana fana mampiaino isy io raha ny fanazavana trany folo taona zany tsika nanao ny fikaroana mpiasika ny tifoida teto Madagasikara teto Fovoatany tany any amin'ny amoron-dranomasina tany Diego tany Amajanga Antananarivo moa zany ny hôpitaly ngezabe eto Antananarivo universitaire ao koa ny hôpitaly ataontsika hoe majinika any ambanivohitra ohatra ny université tosika ny hita dia mihoatra ny 200 any akaikikaiky ny 700 ankizy kely mitondra ny salmonella typhi zay mahatonga ny tifoida ao anatin'ny olona retapotisy ny norme nefa de raha vao mihoatra ny 100 ny olona mitondra ny fièvre typhoïde mitondra ny salmonella defa danger zay isika zany efa mihoatra roa avy roeny no zany ampidirina ny vaksiny mba ahafahana miaro an'ireo ankizy 9 volana ka hatramin'ny 7 taona fa ny olon-dehibe koa afaka manao iara-iasa manam-pahaizana avy any Cambridge, Seoul ary avy amin'ny universitény Texas ireo manam-pahaizana malagasy amin'ny famokarana vaksiny ao amin'ity toeram-pikarohana vaovao ity. Eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay hatrany dia mirongatra ny valanaretina Covid-19 ary namon'olona omaly. Raha ny loharanom-baovao dia kolonely manamboninaitra mpitsabo no lavony aretina tao amin'ny hôpitaly iray eto Andrenivohitra. Voalaza fa miandraikitra ny sampana misana ny taovam-pisefony ity mpitandro ny filaminana ity ary izy no lehibeny. Tsy nilaza izay votoatiny fahavoazana nananjo azy kosa ny loharanom-baovao. Manoloana izany dia tokony hitandrina mandrakariva ny rehetra manoloana ity fiparitahana ny valanaretina ity. Voalaza fa ainga mpifindra be ilay aretina ary mahery vaika kokoa mitovy hatrany ihany kosa nefa ny fambara na ny tranga ho an'izay efa voka mety hotratra na ny zaza na ny olon-dehibe. Zava-dehibe ny fanarana ny fepetra sakana ho fiarovan-tena anisan'izany ny fanaovana arovava sy orona ny fanasana tanana matetika amin'ny savony sy adino ihany koa ny elanelana iray metatra indrindra eo amin'ireo toerana be olona sy be mpivezivezy. Zava-dehibe indrindra ao anatin'izany ihany koa ny fanaovana vaksiny. Notontosaina androany ny fanolorana lamba marika mahampikambana ao anatin'ny fikambanan'ny pikabary malagasy na ny fimpima ireo pikabary miisa 120 mianadaty eny amin'ny distrika Anambohitra Atrimo. Mitondra ny anarana Tanosy Vato pikabary meva ireto andiany ireto onjalalaina Ranaivo Manana sy Andra Kotomalala. Eritaona mahery no naretany fianarana nataon'ny reto mpianatra pikabary 120 mianadahy mianaka tena amin'ny distrika Anambohitra Atrimo ireto. Mialohan'izao nanolorana ny lamba marika mahampikambana raikitra ao amin'ny fikambanan'ny pikabary malagasy na ny fimpima azy ireo izao. Ny lamba nosalorana azy ireo dia tsy azo entina amin'ny fotoana mifanohitra amin'ny sata amin'ny fikambanana toy ny amin'ny sehatra politika. Rantsana iray ao amin'ny fimpima faritany Antananarivo ireto navoaka androany ireto ary mitondra ny anarana Tanosy Vato pikabary meva izy ireo. Tonga nanatrika ity lanonana ity ny filohan'ny fimpima maneran-tany Ramatoa Andriambavonjy sy ny solotena ny solombavam-bahoaka lany tao Ambohitra Atrimo Mamy Rapenirina. Kanana teto amin'ny kominy fiatanana sy manodidina zany ny sampana Tanosy Vato pikabary meva izay zany tena votoatin'ny hetsika androany fa ao anatin'izany hetsika izany zany misy ihany koa ny amin'ny hoe fandraisana ho mpikambana na ireo hoe anterina ho mpikambana raikitra na rehefa misy mono sampana voatokana dia tokony misy mpitantana izany satria tsy misy olona tsy mandeha dia misy ihany koa ny fianiana ny foloan'ny sampana sy ny fanendrena ireo birao hiasa ao anatin'izany sampana izany. Toy ny sehatra rehetra dia nisy akony tamin'ny pikabary ny fihibohana teto Madagasikara.
misy ireo mpikabary mivondrona ao amin'ity fikambanana ity no mivelona amin'ny fikabariana ka tsy afaka nanao izay asan'izay nandritra ny fihibohana. Teo moa zany nisy ny Covid izay nandritra ny 2 taona ary nisy akony ihany teo amin'ny fiainam-pikambanana raha nisy ny asa amandraraha andavanandro zany vokatry ny fisian'ny Covid no nijanona dia tahaka ny rehetra ireny ihany koa ny kabary. Misy ihany kosa nefa ireo tena hoe mpikabary dia izay mihitsy moa zany ny asa amandraraha ataony vitsivitsy ihany izy ireny fa ohatra ny asa rehetra ihany koa hoe tsy azonao atao tao anatin'ny Covid dia tsy misy ihany koa zany. Akoatra azy 12 menadaha no salorana lamba tena indray mpikambana tanora 13 menadaha ho mpikambana vaovao ny Tanosy Vato mpikabary meva androany tanjona amin'ny fampianarana kabary ny fanandratana ny soatoavina malagasy sy ny teny malagasy. Eo amin'ny vaovao ny tranga amin'ny fiarahamonina dia zazavavy kely varira iray tokony eo amin'ny 12 taona eo no lasibatry ny alatra maso tao amin'ny fokontany Vohitsoa commune Benato Toby district-ny Betroka omaly alakamisy 7 ny volana Desambra 2024 tokony tamin'ny 3 ora sy sasany tolakandro teo eo ity zazavavy ity no nisy nahita ary efa tsy teo intsony ny maso noroa tamin'izany fotoana izany. Nentina namonjy ny hôpitaly tao Benato Toby avy hatrany izy ary nataony fikarohana ny fianakaviany. Tatoato dia nahazo vahana tokoa ny alatra zazavarira na bobo izay mbola mampanontany tena ihany hoe marobe atao inona tokoa. Iza no mpaniraka sy tomponantoka ary iza ny mpividy ary tretty mbola tsy fantatra izay nahavana ny loza mahatsiravina izao fa efa eo ampelatana ny manam-pahefana kosa ny raharaha. Ny pejy fanatanjahantena dia notontosaina androany tetsy Sonia Rana ny fifidianana izay filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja baskety candidat tokana ho fidiana amin'izany dia ny filohan'ny perinasa Hamarsan Jean-Michel ka tsy nisy niova fa ireo mpikambana nandrafitra ny birao teo aloha ihany no mbola hiara-dalana amin'ny efa taona manaraka. Karazana fomba fiasa sisy izany ny fifidianana izay natao androany fa efa fantatra fa ity filoha teo aloha ity ihany no olany sy hitantana ny fédération nandatsabato ireo ligy miisa 20 manerana ny nosy akoatra ny ligy Nalamanga sy Vatovavy ireto farany izay tsy nahavita ny fifidianana hatramin'ny ora farany tokony anatanterahina izany ka tsy afaka nandray anjara raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nisehoana loza am-pifamoivoizana mahatsiravina nateraka na camion tany atsimon'ny Meksika omaly alakamisy 7 ny volana Desambra. Olona tsy lasaky ny 310 no indray namonina eny tamin'izany ireto farany izay voalaza fa mpifindra-monina avokoa. Mialy rary nombana sy tahiriny aina. Mpifindra-monina tsy ara-dalàna tsy latsaky ny 310 no indray maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny Sultan Tuxtla Guterres reny vohitra ny fanjakany Chiapas any amin'ny sistany atsimon'ny Guatemala omaly. 20 kosa ireo naratra ka ny 3 amin'izy ireo no fantatra fa tena vomavy. Araka ny voalazan'ny vomera nasionaly misana ny zon'olombelona any Meksika dia avy any Guatemala avokoa ny ankamaroany ireto mpifindra-monina avy any Amerika afovoany nafatratra tao anatin'ireo morika an'ilay kamiao aran-doza ireto. Ny loharanom-baovao ahafantarana fa randeha mafy ity fiarabe nitondra-pandeha maherin'ny-jato ity ka tsy nahatana ny familiana ny sofera. Vokany nivadika ilay fiara rehefa avy nifatratra tamina tamboho ka izao nalozana aina sy naratrana olona maro izao. Nidina tena toerana avy hatrany ireo mpamonjy vola sy ireo fiara-pitondra marary namoaka ireo naratra izay nentina namonjy hôpitaly avy hatrany. Natsotra sy nosaronana lamba fotsy dia eo amin'ny arabe kosa ireo namony ainy. Manoloana ity vola niseho ity dia nanome toky sy nampanantena tao anaty 48 heures ny filoham-pirenena Guatemala Alejandro Giammattei fa hanampy ireo ny aran-doza amin'ny fitsaboana rehetra ilaina fa eo ihany koa ny fampodiana tanindrazana ireto farany. Ity filoha ity izay naneho ny fiara-mioriny amin'ireo ny aran-doza. Ankoatra azy nampanantena ihany koa ny sampandrahana nasionaly omba ny fifindra-monina eny toerana fa hanolotanana ireo rehetra velona tamin'ity loza ity amin'ny alalan'ny fanolorana sakafo sy trano fonenana ho azy ireo. Izy ihany koa ny fandraisana tanana ny fikarakarana ny fandevenana ireo namony eny. Ny loharanom-baovao an-trano no milaza fa efa fanaon'ireo mpifindra-monina eny toerana no mampiasa kamiao tahaka izao rehefa manantanteraka izay fifindra-monina izay. Ao ihany koa anefa ireo misafidy mandeha an-tongotra ary manararoatra mitaky ny zony. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny volana Oktobra lasa teo, mpifindra-monina 5,7 sy 1 no nisoratra anarana fangatahana fialokalofana tany Meksika raha toa ka entitra amin'ireo mpifindra-monina kosa Etazonia izay nilaza fa mampidi-doza ireto farany.
miariariny tsy fahaiza mitantana izao fitondrana izao hoy ny nambarany filohany Antoko Vamiandroany fitondrana tsy manana politika mazava fa miaina amina fitohizan-draharaha mpanjakana raha manomenjanahary Manora Andriamalala. Tsy noterena nanovozona ny Rajoela sy ny ekipany ampanantena sy anome fepotona ho an'ny vahoaka malagasy sainga ty aorina dia mitady zavatra anlehana trany tomanefa tsy manana etika tsy menatra ny mandainga mbola mety ho avy zato eny anefa ny toy ireny raha dinihana amin'ny teny izay maneo fa mandeha ny fivarotana nofinofy tsy ho tanteraka ny vahoaka nefa miamahantra tsy ampy fahalalana tsy ampy fandalinana vokisana sy fitahana amina fampanonofisana sy zavatra tsy mahavita taona rehefa jerena koa ny amin'ny lafiny ara-tsakafo ara-pipiainana sonotry ny fiainana tena midangana be rehefa fahefa-mividindrina nga niova tsy niova mihitsy fahefa-mividindrina fa vao maika midangana be daholo amin'izao fotoana izao rehefa tena dininao seritreretinao tsy le andro Rajoely ty hoe tena mitondra marina sa milalao manao kidindrina ohatra ny tena hoe zavatra tsikotsikonina totay kely ery ananiny ery kilalao le izy zay mihitsy mifeverako azy hoe tsy fiainam-bahoaka ny jereny fa fiainany manokana io jereny io fiainany manokana io jereny io hoe ny avenirany io sy ny aveniran-janany io fa ny avenira vahoaka zany tsisy rehefa tena mitsinjo vahoaka ianao dia ny olona atao mitsinjo vahoaka dia ny olona mitsinjo lavitra zava-dehibe hoy ny antoko vahoaka amiray na ny vami ny fampisehoana fahasahina izay nataony ny vahoaka ny mpanjifa teny Analakely androany tsy misy zavatra mandeha amin'izay laona ny fiainam-bahoaka ny rano tsy misy ny fandriam-pahalemana tsy misy zo fototra hitsakitsahana ny asa tsy misy ny vahaolana amin'ny mpitondra tsy misy avokoa ny zavatra rehetra amin'izao fitondrana Rajoela izao. Voaitsakisaka tanteraka ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara izay raha fehezina ny zavantranga nandritra ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona androany ity isan'ny teboka ny votra tao anatin'ny fandaharana miara-manonjy izany androany. Ankoatry moa dia notsika fon'ny mpanao politika atao ihany koa ny mikasika ny seni amin'izao fotoana izao ando miaratiana sy Mathieu Prince. Nahitsy ary entitra misy olombavambahoaka Todosoa Andriamampandry raha naneho ny heviny manoloana ny fanazavana natondra matoa ministry ny serasera efa ao anatin'ny gouvernement ankehitriny ny Lalatiny Rakotondrazafy asaingy tsy andreny sampeo manoloana ny fanakatsakanana ny etsika fitakiana tiany mpiaro-mizony mpanjifa tao manoloana ny tsy fahazakana mpiainana izay nolazainy fa azo fototra ary tokony homena alalana mazava raha zany ohatran'le madama ministra iny dia efa misitry be la reny natao hoe mpitary bato velambava or madama vavanao teo tamin'ny 2017 iny vavanao ohatry zany fa zao mivadika alenao angazonao amin'izao fotoana zao zany venao natao hoe femme d'etat mpanao politika rem-pianakaviana ianao dia reny le hoe tsy mena mivady ao anatin'le fa mahay le seza kely io nefa tsy maharitra dia mivadika mifanipaka amin'le teniny tamy zany ny teniny tam'izao mifona amin'ny vahoaka hoe tena diso mandalo amin'ny vahoaka dia hiatso-pazo ny gao hoe tsy vitany antsony ty ny vahoaka malagasy ankoatra io nitondra ny faneho-keviny manoloana ny fanazavany nataony filohan'ny seny vaovao ny amin'ny tsy fisiany doublon tamin'ny fifidianana natao ny taona 2024 ihany koa ny mpamakafaka politika tao anatiny ity fandarana ity mibalibary sahady ho izy ny tsy fisiany mangarahary eo amin'ity rafitra ity amin'izao fanombohan'ny fipitoam-piasan'izao. Ahoana no andraisana an'ireny fanadihadiana marobe sy ireny temanazy marobe ireny dia tokony hanokafa seny zay zany nandrasany rehetra manko hanokatrady hevitra momba an'ity doublon ity le seny vaovao fa ny anazy nataony tonga aloha tampoka hoe tsisy voafiry andro izy nanao passation dia nandeha ilay fifidianana ny bureau permanent tamin'ny latsinainy teo tampoka izy dia hoe tsisy doublon. Dia inona zany nambaran'ny olona rehetrarehetra amin'ny témoignage inona ny nambaran'le filoha lefitra teo aloha zay mitantana n'io lisy mpifidianana io dia misy fitoriana be be dia tampotampoka teo dia efa voaraina izy misy fitoriana efa manjato zany amin'ny zavatra teny hoe le crédibilité vao manomboka tonga dia mienjera amin'ny tany dia fantatra avy hatrany le hoe amafa an'le doublon ve zany ny ady hevitra momba an'le doublon ve zany no tiany reto seny vaovao reto atao fa raha ohatra mbo manaraka an'izay lalan'izay ihany le seny vaovao zany anadio an'iny satria hoe ny fanadiovana an'iny hamary toerana an'ilay fifidianana ho avy eo 2023 dia fa fantatsika avy hatrany zany la voie de 100 mètres
zay nge le mahatonga ny ihany olona hoe tena tsy normal mampatahotra ty seny ity de zay mahatonga ny adevitra rehetra hoe ataovy mihitsy aloha le concertation nationale le fikaonan-do-pirenena alamino ny raharaha fa tsy mety zo zavatra de moa tereko masaka ohatry ny volom-pijaza foana lizy raha atao andretezana lizy de hitatsika io sady vao manomboka ankoatra ireo voalaza ireo lafin-javatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandaran'androany toy ny etsika nataony mpiaron'izy ny mpanjifa toy ihany koa ny mahakasika ny olona ny famatsiana herinaratra izay niteraka fomenomenomana teo amin'ny mpanjifa manoloana ny fahatapahan-jiro androany saika manerina ny faritra rehetra teto andrenivohitra rahantsika rehefa avy zao rehefa tapitra ny fampalalam-bavao tahaka ny mahazatra ny fandarana global news aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitohy vampire diaries ary ny horonan-tsary arahantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohanteny hoe Noël sur la route ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko